Falmerabatsika rehetra ry havana tokantrano indray ty alarobia fa 7 ny volana aprily ity ka manginantsika amin'ny alalan'izao mofinaina izao sy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny bokin'ny Daniela toko faefatra, Daniela toko faefatra andiny firaika amby telopolo ka hatramin'ny andiny faefatra amby telopolo no voalahatra ao mofinainantsika ry havako. Rakitsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny bokin'ny Daniela toko faefatra andiny firaika amby telopolo ka hatramin'ny faefatra amby telopolo zao. Anaran'i Jesosy. Rehefa tapitra ny andro izaho Nebokadnezara nanandrandra ny masoko tamin'ny lanitra ary nody tamiko indray ny saiko dia nisaotra ny avy indrindra ary nidera sy nankalaza izay velona mandrakizay ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ary ny fanjakany ahatratra ny taranaka faramadimby ary ny mponina rehetra eny an-tany atao tsinotsinona ary manao izay sitraponiny amin'ireo maro be eny an-danitra sy amin'ny mponina ety an-tany izy ary tsy misy mahasaka anazy na manao aminy hoe inona no ataonao. Tamin'izany dia nody tamiko ny saiko ary nody tamiko koa ny fahalehibiazako sy ny voninahitro ho tabihan'ny fanjakako ary ny mpanolotsaiko sy ny andriandahiko nikatsaka ka nampitoerina teo amin'ny fanjakako sady nanampy ahy ny fahalehibiazan'ny malaza. Koa amin'izany izaho Nebokadnezara midera sy mananatra ary mankalaza ny mpanjakany lanitra marina avokoa ny asany rehetra ary araka ny rary ny lalàny ary izay mandeha amin'ny fiavina vonana dia aina hitry. Ray masonao manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Ny andininy efatra amby telopolo ny tapany faharoa no entina mampahirantsika ny havana tenin'ny Nebokadnezara, fijona vavolombelona atao Nebokadnezara fa nikepony Nebokadnezara mihitsy manao hoe marina avokoa ny asan'Andriamanitra rehetra ary araka ny rariny ny lalàny ary izay mandeha amin'ny fiavina vonana dia aina hitry. Ravako malala fijona vavombelon'ny Nebokadnezara izy io ary zavatra ny ainany taorinany atao hoe kapoka izay naveran'Andriamanitra ny atra taminy. Raha mamaky ny bokin'ny Daniela isika amin'ny toko fahatelo sy ny toko faefatra indrindra ny toko faefatra dia mahita ny antony nahatonga ny Nebokadnezara ny teny an'io teny io hoe marina avokoa ny asan'Andriamanitra, rary ny lalàn'Andriamanitra ary raha mandeha amin'ny fiavina vonana ianao dia hain'Andriamanitra manetry ianao. Nebokadnezara dia mpanjaka ataontsika hoe nalaza tamin'ny fotoan'andro ary isan'ny nanana fanjakana lehibe indrindra. Mandraky moa ny androany dia mbola hita satria amin'iny faritra Irak ankehitriny iny no azo lazaina ho fanjakan'ny Nebokadnezara Mesopotamia tamin'ny fotoan'andro. Babilôna hoy isika amin'izao tamin'izany fotoan'izany fanjakan'ny Babilôna ary mbola hita amin'ny arkéolojia izany tsika hoe erin'ny fanjakan'ny Nebokadnezara zany. Dia nandritry ny fotoana maromaro izay nanjakan'ny Nebokadnezara 30 taona mahery dia 7 taona dia nanatrika ny fiantombohan'ny fanjakan'ny Nebokadnezara Daniela ary nanatrika ny fiafarany mihitsy. Dia nisy nofoky maro samihafa nataony nahazo an'ny Nebokadnezara fa nisy nofo faharoa ary tamin'ity nofo faharoa ty dia nanofo Nebokadnezara hoe toko faefatra nahita hazo maniry amin'ny tany dia tonga any amin'ny lanitra dia misy voankazo isan-karazany mivelatra manenitra kanjo nisy mpiambana dia niteny hoe tapao io hazo io, tapao hiala amin'ny tany dia hiparitaka ny voany fa azariana kosa nefa ny fahavelao ihany ny fakany ary dia hiverina indray izy aniry hiverina maizy azy indray. Dia sailatsaina avokoa reo mpanolotsaina ny Nebokadnezara dia niantso ny Daniela na Beltesazara izy manao ina ny hevitra zany. Dia Daniela nanazava tamin'ny fomba tsotra manao hoe enao io azo io, enao io azo io ka izao anao midoroboka ao amin'ny tapon'ny fanjakanao fa izao ho tapahana ianao
ary toy ny biby iverina tahaky ny biby ianao irokahatra tahaky ny biby fa raha izay ianao miverina amin'ny fahamarinana na ny marimarina kokoa hoy izy manao hoe ny fahamarinana no mampitsahatra ny fahotanao. De azo Nebokadnezara lay nivitry ny nofy fa tsy nanova ny fiainany, tsy nanaitra azy akory. 12 volana monja ataorinan'izay nanazavany Daniela ny nofony zay de tanteraka lay nofy. Ary io Nebokadnezara fa tonga toy ny biby zay nirokahatra. Fantatry ny siansa kehitriny io aretiny io, tsy hoe tsy fantatry ny siansa, fantatry ny siansa satria mbola misy an'izany aretiny zany tamin'ny taonjato antsika ty, mbola nisy io aretiny io. Boantropie ny anaran'ilay aretina na insania zoantropika, zay aretina zay eritreretan'ny olona na inon'ny olona ny tenany tahaky ny biby ary de mihinana hita tahaky ny omby izy, tsy tsisy hafa amin'izany Nebokadnezara. Ary de navelan'ny olona nisorona taminy ny fanjakana tanteraka ilay nofony zay efa nampahafantariny Daniela. 7 taona izy Nebokadnezara tao anatin'izany aretiny zany, ary ny filazany azy nody ny sainy afaka 7 taona. Rehefa nody ny sainy de io izy mijoro vavolombelona io ary miteny manao hoe marina ny asan'Andriamanitra, rary ny lalàn'Andriamanitra, fa ain'Andriamanitra ny manitry izay mandeha amin'ny fiavina vonana. Misy citation na teny kely niteneniny Winston Churchill zay, Premier ministre Britanika, manao hoe aleon'ny mpiavonavina diso lalana na velo lalana toy izay anontany hoe aizakay tokony ho ale. Aleon'ny mpiavonavina hoy izy diso lalana toy izay anontany hoe aizakay le lalana tokony ho aleako. Ary tsisy hafan'izany mihitsy Nebokadnezara, tsy nanaraka ny tenin'ny Daniela izy, naleony ny safidy ny avonavina, satria ny filazan'ny bokin'ny Daniela azy hoe rehefa afaka heritaona de niakatra teo amin'ny tilikambon'ny fanjakana izy ary ny rehare nijery ny fahefany ny tanyn'izay maha izy azy. Movatsy tahak'ilay lehilahy ao amin'ny Luka 4:20, lay nitenen'ny tompo manao, lay niteny manao hoe ry fanahiko mivokisa mihinana teo ny tompony teny tamin'ny ry adala ny oalina nalaina aminao ny fanahinao teo an'izy atolo io zavatra ny sasaranao sy iamboninao ho anao io. Afaka malala hoy ny tenin'ny Nebokadnezara eto, aza miandry karavasy vao manetry tena, aza miandry kapoka vao mody amin'ny izy ny saina, fa enoy ny faminaniana tenen'ny mpanompon'Andriamanitra sy ny soratra masina. Fa hoy faminaniany Daniela, marin'Andriamanitra, rary ny lalany, ary zay mandeha amin'ny fiavina vonana dia aina hitry. De afaka malala mampianatra antsika lafy zavatra vitsivitsy zany teny zany. Voalohany indrindra dia izao ry havako, Nebokadnezara dia manaiky fa izao hoe tena marina ny lalàn'Andriamanitra, hitsiny. Eritrereto hoe izy izay avy nandalo zavatsarotra, tonga toy ny biby, zany hoe very lay asina mahampanjaka azy, ary lay asina maha olona mihitsy vokatry ny avinavina, de minjera ary toy ny biby. Ny avinavina rehefa de mampinjera, mampandavo ary mahatonga ny olona ho toy ny biby mihitsy tahaka ny Nebokadnezara, romotra ny avinavina, mampisaraka ny olona, satria Nebokadnezara de voatery tsy maintsy natoka monina, tsy niara-mipetraka tamin'ny olombelona mitovy aminy,
fa natokamonina ny avinavina ry afaka malala dia izay mahatonga ny olona mitokamonina mahatonga ny olona tsy mahay mifandray amin'ny mpiarabelona aminy zany ny asan'ny avinavina mahatonga ny olona tsy afaka miray latabatra akory na dia amin'ny olona mitovy amin'ny ary mety hitovy amin'ny biby mihitsy azy izy aretina psikolojika impoantropy izay mahatonga ny olona ampitovy ny tenany tahaka ny omby nefa le afaka malala hoy Nebokadnezara rehefa sitrany izy manao hoe tena rariny zany fitondran'Andriamanitra zany tsy nanamarina ny tenany tsony izy fa nideran'Andriamanitra manao hoe ny ilainy zay fantsian'Andriamanitra zay fa ratsy zay de very afaka malala ity fijoana vavolombelony Nebokadnezara tery de mampianatra atsika hanana fahanetretena ary anaiky fa ny fomba fitondran'Andriamanitra atsika na de mafy tahaka ny lovan'i Nebokadnezara zany teneny zany de zao le afaka meteza ho ahitsin'Andriamanitra ary enoy ny soratra masina enoy ny fananaran'Andriamanitra le avako araky ny teniny tompo tamin'ny Nebokadnezara manao hoe ny fahamarinanao ange zany ny fiovanao ange no mampitsahatra n'izany zavatra rehetra zany fa ny faharoa afaka malala zay aseho an'ity andininy ity de rehefa nody ny sainy avelombelony mihitsy aho indroy ny telo izy ny teny hoe nitsory vavolombelona manao hoe ary nody tamiko ny saiko ary nody tamiko indray ny saiko any amin'ny andininy fa 2:30 any amin'ny andininy fa 3:30 rehefa nody ny saiko de zao niverina tamiko indray ny fahalebiazako ny voninahitro iny hoe mody ny sainy mampatsiaro lay zanakadala ry avako malala lay zanakadala zay niavonavina teny tamindray ny manao hoe za tsy te hiankina aminao tsony za tsy te hivela inona ny inkinako aminao tsony o meo amin'ny fananako za tsy te hiankina aminao mahay mitondra ny fiainako mahay mitantana zay veriko mety tsy mila anao tsony avinavina ve ohatr'izany fa omeo azy anjara akory-tata fahaleo ande nefa rany de mitovy amin'izao taran'ny Nebokadnezara zao mitovy tahaka ny kisoa ka ny voankazo fihina ny kisoa ny filazantsaraky ny liokazy no ny velomany ray ary ny filazan'ny liokazy hoe de nody ny sainy tsy misy azy fa nyty bokyny Daniela ity afaka malala rehefa nody ny sainy lay zanakadala de io teneniny Daniely io hoe de niverina indray ny voninahiny movatsy tahaka ny tenenin'lay rainy tamin'ilay zanakadala manao hoe efa maty ty zanako ty fa hovelona indray diovy izy apekanjo izy ary tena verina tamin'ny mahazanaka azy iavako malala rehefa mody ny sainao ao arin'ny fibebahanao de miverina aminao ny fitahipasoavana ry avako misy tenin'ilay olokeny sinoa anankiray zay nampianatra manao hoe Confucius io zay ny teny manao hoe na iza ho izy rehefa mandeha ka mandeha amin'ny lohatongotra mitsingitsingina mandeha amin'ny lohatongotra de tsy maintsy mianjera nefa rany tia ny tenenina de zao ny avinavina de mampianjera ny fanetretena kosa hoy izy mahatonga fedanam-po ary de zay no ambarany Daniely letry avako malala amintsika mahiriza ry avako amin'ny fanotoran'Andriamanitra ny olona zay fantatrao fa ao amin'ny tompo de reto no ambarany bokyny Daniela azy tahaka ny Nebokadnezara ny olona rehefa mibebaka tahaka ny Nebokadnezara de ny voninahitr'Andriamanitra no hita tsy ny voninahitry ny tenany tsony no hita ary tsy ny voninahitry olombelona tsy la ny andro midera tena ary tsy la ny andro midera olombelona fa mideran'Andriamanitra zay ny olona rehefa ho amin'ny tompo ry ava tsy la ny andro mandoka olona Nebokadnezara ngery afaka malala ny toko fahatelo toko faharoa Daniela no nitokafany niderainy fa tsy Andriamanitra fa ny olona rehefa ho amin'ny tompo ry afaka malala de sady tsy tia midera tena no tsy tia midera olona fa mideran'Andriamanitra
ary io tenenin'ny Daniely io manao hoe ny fanjakany mandrakizay ary izy mitondry zao rehetra zao ny tena mpanompon'Andriamanitra ry havako ny fanetretena ry havako malala de zao mampianatra anao hiteran'Andriamanitra ary ny faharoa avako malala ny fanetretena de mampianatra anao anaiky fa endry ny fitondran'Andriamanitra mampianatra anao anaiky fa endry ny fitondran'Andriamanitra Andriamanitra tsy azo vazivaziana amin'ny bokin'ny Daniela Andriamanitra tsy azo sangisangina fa masinan'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Daniela ko ndery havako anetretena ndery havako iaino mianatra ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fanetretena de ho hitanao ny fahamarinany izao fijoana vavolombelony Daniela izao asehony amin'ny tantaran'ny Nebokadnezara egery avako malala ho tsapanao fa ny fiverenanao amin'Andriamanitra ny fibebanao amin'Andriamanitra de mamerina indray ny fiadanam-po ny avinavina mampikorota-tsaina fa ny fanetretena kosa mampisy fiadanam-po sy filaminana ny avinavina mampisaraka anao amin'ny namanao sy mipiarapelona aminao fa ny fanetretena kosa mampanatona anao ny hafa ny fanetretena mampahita fity ny hafa eo masonao vavakisika tompo misotranao zahay no ny amin'ny ty bokin'ny Daniela ity izay mampianatra anay fa marina sy mahitsy ny fitondranao mitaizanay ianao ary tsy akasitrahanao ny avinavina ny firehareana fa mampisaraka anay aminao zany ary mampisaraka anay amin'ny mpiarabelona aminay mampisaraka anay amin'ny fiainana feny fiatanana koa azy tompo zao raha sy fotoana zao de fangio zahay mba ny fanomezam-boninahitra ny anaranao masina no fiainana isan'andro ka iainanay ny teny manao eo anao ny voninahitra amin'izay rehetra ataonay fa mampahirezy koa zahay eo ambany fanetretena ny fahasoavanao ho hitanay ny fahatsaranao Andriamanitra ho hitanay koa ny mahasarobidy ny namanay ny mpiarabelona aminay ary ampianary zahay handeha mandrakariva amin'ny fahatokinanao de fimbiny tompo isan'andronay de taio ny tokantrano tsirairay taio ny zanakay taio ny mpiarabelona aminay taio ny firenenay fa mpanjaka ny lanitra ianao mitondro zao rehetra zao ary tsy misy mibaiko anao ny amin'izay tokony ataonao fa fantatrao ny mahasoa anay koa dia apetraka feno ampelataranao ny fiainanay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy amen.